Fifanarahana maizina. Tantara nosoratany Alika Devizao. Aizintsika no hipetraka? Etsika. Eto sady mba misimisy rivotra. Ka mazaho toerana ary? Ary nijerijery be anay ilay olona eo ampito. Mety olona malala ny tovolahy ito angamba matoa mijerijery be anay. Variana be ndry. Inona hono ny komandintsika? Ataoviko opposé dia jus naturel ihany a. Tsy hihinana vary ve? Tsy noana ve ndry e? Non, tsy te hihinana fa ianao afaka mihinana. Sao nona ny andry atao ivelany tao. Andray, izay vao mboanintsika ianao hatramin'ny nahitako anao. Aleo atao zavatra mitovy izany e. Composé roa sy ziro ihany izany. Maikamaika anie za fa toy ilozanao manany anana eo fotsiny e. Aleo rangahy tomboka amin'izay tokoa fa so tsy tafavoaka eto ny tiako ambara. Eo, variana mandinika fotsiny anie ianao ry tovolahy e. Ny tena marina dia te halalanao bebe kokoa. Mbola tsy mahafantatra na dia ny anaranao fotsiny anie izaho e. Efa nambarako anao fa Tendry ny anarako. Araka ny fantatrao dia mpanampy an'i dada manao fitateram-bahoaka. Vao afaka baka mantsy aho dia tsy afaka nanao fianarana intsony fa tsy araka ny ray aman-dreniko ny saram-pianarana. Mbola manana zandry roa mbola mianatra dia izay ny momba rehetra. Ery ambany ity izay no mipetraka. Reto ny komandintsika dia samy miara-mihinana dia masto e. Saotra, ay, fifaliana indray ny anarako. Eny 67 izay mipetraka dia manao droit ety Ankatso aho. Faly malala ny fifaliana re a. Neveriko fa ery tsy adana ianareo no mipetraka fa niala teo mantsy indray mbola vao hitako tamin'ny voalohaniko. Ha, ka, mivily tao amin'ny namako fotsiny a. Ay ve, fahita be fifaliana. Inona ny hitako? Tsy azoko. Nanomboky ny andro nahitako andre voalohany iny a. Dia tsy afaka atao an-tsaiko. Eny, tsy afaka atao am-poko intsony ny endrikao. Dia inona ny tianao hatongavana amin'izany fa tsy azoko? Tianao a. Ary mila hankarara isan'andro ny fitiavako anao izany. Tsy fantatra izay mety ho fandraisanao an'izany. Izay ary ilay efa napoiziko fa tena hitory fitiavana amiko ity tovolahy ity. Inona ary no havaliko azy? Fa atao tsy mamaly ahy ianao ry fifaliana. Ka tsy hitako izay hamalinanao amin'izaniko. Ono a? Azoko atao tsara ve ny tianao? Mbola tsisy olona miaraka aminao ve? Ny tena marina misy olona miaraka amiko izay ihany. Fa olona tsy nisafidian'ny foko fa nomeny dada sy neny ana ho vadiko iny. Izany ve? Dia tianao ve anefa izy? Sarotra aloha nandainga fa tsy tiana azy a. Fa ny problemako aminy izy maditra vehivavy. Dia ahoana izany? Ahoana amin'ny ahoana moa fa tsy azoko. Ny fitiavako anao re a. Ka efa izay marina, efa manana olon-tiana aho. Na ianao koa tsy efa manana. Fifaliana, ekeko hoe manana olon-tiana aho fa tsisy toanao izay rehetra nandalo teo ambany masoko. Kanto loatra ianao ka nababo ny foko avy hatrany. Mety tsy havita eny intsony raha tsy miaina eo anilo anao. Aza dehibe filaza kosa e. Mahay mandresy lahatra be ianao. Hita mihitsy hoe reseverana bus. Tsy
Izany kosa rehefa ny tena taotapoko rehetra ny nambarako anao teo Kita fa mahita lazainy ianao ko. fifaliana, inona ary zany no ataoko anao mba inonao fa tena tiako ianao ary mba nitiavanao Zao ary, tena maritra be amin'ny teny an'ity zavatra ity Raha tena tia anahy tokoa ianao ka tianao anaiky ny fitiavanao dia mioary ianao amin'ilay olona mendada sy neny anao ho vadiko, dia misaraka aminy dia avy eo miaraka aminao. Tsy azoko aky fa aza vao tsara hoe Hitan'lahy, mihoatrana ohatra hoe farafaratsiny mavita an'ilay olona ny nataony lahy. Tsy hoe mitovy ny ditrany akory fa mba hita amin'ny endrika ivelany. Vao maika ange tsy misy asika izany fife. Izany koa ve dia tsy azonao Ka aza vao tsara re. Zao ary, raha tena tia anay ianao dia tsy tia hitanao mbola anao resivera. Mila manana ny ananan'ny olona ianao, manana tomobila, manana trano, manana asa mahavelona, hita fa mahavelona vady aman-janakao. Mihoatran'ilay olona ampanambady dada sy neny anay azonao amin'izay. Izany hoe olona mba manana maizy azy eo amin'ny fiarahamonina izany ny ekeny dadana sy neninay ho vadiko dia olona mitovy saranga aminay ny tiany. Dia izay no tenenako anao mila miezaka ianao fa azakazaka ao mbola ity anay ihany. Azoko tsara amin'izay fa mbola ezaka be zany. Dia izay fa tsy tehiteny betsaka laniko teto aminao teto ny 30 minitrako. Efa tokony handeha amin'izay ka. Tsy maninona ara fa andao amin'izay mba omeo nimero anao fotsiny ara azo atao. Aleo mihitsy amin'ny manaraka ka. So misy problème amin'ny dada sy neny. Andraso ety akato ety foana raha misy ilainao fa aza atao matetika fotsiny Eny ary, misaotra betsaka tamin'ny fanekenao na dia niaraka ny sakafo tamiko fotsiny aza. Mino anefa fa mbola izy toy izao amin'ny manaraka. Misaotra anao koa. Velomena fa tonga dia andeha fa tara. Sahady iny ato zara raha nahita vola ao ety mamotsy izay afaka fa enjana be foa iny amin'ny teaza androany iny. Ity voyage raha ity sisa dia manatitra fiarany amin'ny garazy ngambaka ary mba izako ary mba ny vilomaminoako iny. Tena raha nisy kely dia voadona ny moto nandalo teo iny. Manjorovy ny masoko sa toa hitenjy mariny ity. Tena lery mihitsy ity ka. Fanahoana ary? Ngamo tsy hoe marary any an-trano indray izy ity ka. Maninona no hitako aty? Aleo raisiny izy fa manala baraka marina mafy. Oletiry tendry avia lahy ty fa ino ty ataony lahy ty tena efa lasa dala ve lahy ty tena raha baitra marina fa efa oto venany rasa mbola iveriny midiry lahy ty ay manala baraka mihitsy. Azafady nge avy alao lery hipetraka eto akaikikaiky. Midiry lahy avy ato ambadika ato tena azafady raha baitra fa nanaiky zao fa velo loatra ny foko feno ary aza mitabataba aloha lahy rehefa tonga any an-trano miresaka tsara tsika.
Eny fa tsy aro tsody de mba miteny satria tsy aro tsody, tsy aro tso. Zakako tsody de tena manana lalankely tany abarabady. Mirediredy koa ty baptisa. Mety mbola iny sipa mahalasa dala azy iny ihany angamba zao no mampirediredy azy io. Misy olo izany fa nileo hoe jereko kely tendry angambo izany sa ny araka tonga ihany izy dada mandrosoanareo ohatray toa mamy be tendry fa ahoana izao ry dada Valala ahoana kely bavy tsy mahavizary bady fa mahasosotsy kely ahoana ndrekako iny raha masakato fanamaka be ane zasy ty rabaina tiky ty ry bavy Mba mangina lesy fa manaitra olona. Tsy efa matory ve reninareo? ie efa matory be mihitsy izy ao Zany ary de mba aza mitabataba lahy. ok ary raikitra Tantarao amin'izay hoe inona moa no tena antony mampivaro lavany lahy ty toy izao. izao izy rabaina tsy zakako raga tsy zakako condition napetrany tamiko iamaty aminareo Napetraka iza tsy azoko mihitsy. De inona zao mampitomany an'lahy amin'izany? napetrako fivaliana hoa napetrany fa izy ray zany fa iza loza ny fifaliana izany bavy Aza vao tsara lesy. Inona le condition? De iza koa zany fifaliana lazain'lahy zany? le sipa tokony izy ray zany aminareo mila miala amin'ny asa maresy virao ny rahateraty azy de mila manana fiara mila manana trano sisy tsy haiko tsy fantako mila mihoatra le olona miendray aman-dreny azo vadiny zay condition napetrany tamiko raha araiky vadiny amin'ny fomba ahoana amin'ny fomba ahoana raha baina ny avitako azy zany amin'ny fomba ahoana le magneka rahampiampiaminy foko tiako raha izy ritadina tiako izy Efa miteny anangy eny ty za hoe tsy miendrika ny lahy ho ahy iny olona iny. Lasa toy ny manakatra ny avy tsy takatra lahy. Raha mbola misisika amin'iny na koa misavitra rangy. Avy lao any lesy iny. tokony izy aza fitiavazary rabaina tsy tokony hoa rehefa tia de diva tsy mijery volonkoditra zany na koa hoe ijerena faripiaina resy vera hoe de tsy mety ve fa ahoana Ka jereo ariko. marina Jereo ane ty olo tia ny lahy mijery ny fari-piainan'ny lahy izy vao afaka miaraka amin'ny lahy. Tsy zangy eny mamorona an'izany fa ny eto ambany mason'ny lahy ihany de ampy anam-porofona ny tena. de inona nataoko zany azonareo inona nataoko Ilo tsotra fotsiny lesy inona adino fotsiny izy de vita. Sipa be de be rana Antananarivo io ve de vehivavy ray no ankivy an'ny lahy. Raha ray lesiny tsy ty arivo ny manontany toerana. Tsy mila condition zany, tsy mila ninonninona fa tonga de vonona tsara ho ampiakarin'ny lahy ho vady. moramora aminareo mihitsy ange izy zany moramora tsy
tsy maintsy azoko fifaliana ranga. Na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana tsy maintsy ho vadiko fifaliana. Vadiko a. Olitiry Tenjy dia anao erisetra zany lahy tandremo lesy fa sao hidirana angano amin'izany a. Tiako tsaka reozany hoe tsaboana reo hoe tiako izy. Ary mba mangina lesy fa manala baraka. Tiako afy. Zokio, Ah, ndao lesy endintsika ambavaka izany olona tian'la zany dia amin'izay izy mba miova tsikelikely a. Amin'izay izy afaka mity anao. Entina bavaka ahoana koa zany a? Zany ko entina ambavaka. Noho ny fanaritsika mihitsy aniany tiavany ahy. Raha hivavaka ihany dia enta-bavaka ny fiainana mba ho lasa mpanan-karetsika dia lasa tia be ahy izy. Mahay zavatra angely etsy Andriamanitra. Hitan'la, na dia mahantra ohatr'izao ary tsika dia afaka mity an'la foana iny rehefa mifanan'Andriamanitra no mibitsika ao anatiny. Mandehana aloha ianao matory rova. Aleo fa rehefa misinda ny amamony dia miresaka amintsika. Lasa mampiresaka mamy etsika dia tsy ho tapitra eto mihitsy na maraina aza ny andro. Tafandriamanitra ary zany nareo e. Fa iza raha miantso ny anarako izany? Toa feo hafahafa be. Iza kay izany azafady e? Tompony vola mankarena ahoana koa fa tsy azoko. Dia aiza ianao izany fa tsy hitako? Dia inona ary no tianao atongavana fa tsy azoko mihitsy a? Tena mistery amiko ianao a. Fa anaraka anao aiza moa za fa tsy haiko. Tena marina ve zany e? Inona ary ny ataoko mba ho lasa mpanomponao aho? Inona ary zany teninao zany e? Inona le fanatitra ho anao zany fa tsy haiko. Iany ka, raha tanteraka soamantsara izay zavatra ilaiko izay dia manaika. Efa fantaro fa tsy misy miafina aminao angamba ny problème izay mahazo ahy amin'izao a. Zany indrindra dia manomboka roviana ary no hanomezanao ahy vola be mba hananako areny e.
tahitra marina. Toana nofony resaka tamin'olona feo mindraondraona hafahafa be ilay izy teo. Fa mba izary iny toy ny hoe zavatra ny ainako izany ilay izy fa tsy nofy. Ary mba mifiry aloha izao e. Aleo hoe jerena ny lera. Aiza moa nametrahako an'ilay famantaranandro keliko teo iny. Hita ihany ka. Ay, mbola vao amin'iray ora sasany izao. Ohatra, ary inona koa ty zavatra mifonofono ambony latabatra ety? Toy zavatra mifono amin'ny lamba mena. Raso hoe jerena. Vola. Ie, tena vola be marina. Tonga de roa alina mitambatra avokoa. Ty izany ilay volana mpanantenainy ateo. Tsy nofy izany iny. Sa za mbola manonofy e. Aleo tsongo kely mihitsy aloha za. Ay, tsy manonofy aka. Tena tsy nofy mihitsy izao. Kay. Sa vola ravina. Andraso hoe tsy lovina tsara amin'ity. Tena vola ka. Avitra ihany laratendry a. Velomantreo ny fahantrana. Ohatrinona moa izany ity e. Raso alohany isa tsara mihitsy. 2,4 enina 8 tena fitapitra isabe izao. Misaotra anao ary no fiafafa teo iny fa anakarena ihany laty iny farany. Tsy maintsy lasaka ianao ry fifaliana. Raha pitsy ihany dia tady anao tendry. Fofo maraina dia tonga dia mitady skotera sy akanjo mihajahaja hijereko azy. Mafelary tendry a. Otry, toa efa amin'ny 9 maraina izao. Tena tara be anefa mbola andeha hiasa. Vahoana ary. Ay, moa efa tamin'ny 1:12 alina vao natory. Hitako ny taraiko vao taitra. Dia tsy ny foazon'ny rova sy ramatoa vadiko akory anefa zareo efa mifoha daholo. Aleo miarina aingana dia lasaka. Ary mba manahoana ary izay ilay adala be iny. Mety makafoka angano ilay rifa aleo jerena ihany ka. Tenja! Tenjy! Datsa ny tady azany. Dire! Manahoana la? Anahoana ry dada? Toa mbola eny ambony fanjiana foana e. Sa makafoka? Tsy makafoka zany aka. Fifaliana vao maraina azy. Dia inona indray hono mahafalifaly an'la vao maraina eo e. Tsy hoe inona fa mba te hampifaly ny tenako fotsiny a. So mba efa hivary le bandy. Afaka manampy anavy aloha l'androany sambola e. Taraiky be amantsy. Iny ary ny tediavin'ny dada iva io. Miala tsiny ary dada fa tsy afaka nanao resevera intsony a. Efa hanova fiainana vaovao manomboka androany. Maninona tsara le ty? Izany ho a. So mba tena efa mivamarina ary ty zanako ty e. Dia inona zany nataon'ny laratsy hanampy anatsony ka? Sa nahita asa hafa? Tsy adala izany. Ary tena tsy adala mihitsy akory fa hanova fiainana vaovao fotsiny manomboka androany. So mba nanao tao foana tato ary lahy ty.
Sanatrian'izany ka nifoka moly. Bandy ve dia hifokany izany. Mandeana rangahy ianao miasa aridada fa tsy tara eo ianao. Aza manahy ianao fa hitery tsy nanampiana tsy nanalana ihany ty fa hiova fiainana vaovao fotsiny. Endray ariko dia tandremy fotsiny hoa manaonao foany. Aza manahy ianao e. Azoko sahady iny skodera. Mbola nividy akanjo raitsa dia raitsa. Le tena lafo vidy be regny mihitsy. Miaraka amin'ny kiraro. Aleo eto amin'ny moto eto mihitsy aloha izany miandry an'ilay anjelikeliko ito. Esorina ny kasika dia atsiraviravika eto ohatr'izao. Zaho amin'izay hita tsara hoe tena paosin'ny tovolahy. Tena mbola mangirana be daholo izy izany a. Tsy izy mahafantatra koa izao reto rehetra vera namako reto. Jerijereny lerony fotsiny aho eto ambony moto eto. Mba haniova zavatra marina ny vola ka. Niova sahady tamin'ny mahazatra ilary tety. Tsy noho ninona fa noho ny herin'ny vola ihany. Mafy ianao raha vola ka. Kay le ty atsy fifaliana ve iny midina ny fiara iny? Tena izy iny ka. Aleo rosika ery apitery aloha ny motoko. Zay. Eto eny fa tamy ihany ianao. Tsy malala akory izao izy hoe hito aloha hito. Aleo rangatsona. Fifaliana. Iza koa ary izany miantsona anarako izany. Sa hitolona ambony moto hito? Mba izy ary sa ve bandim-piarany mianatra? Mody tsy mijerin-dray Fa toa hitendry? Fa manao iny ety ianao? Mitady anao ako. Ary lasa niova be sahady ianao izany sa nahita vola tany amin'ny PM sa tsy haiko? Tsy avy hatrany. Tsy mpoloka izany nanokatra ny amin'ny boky fotsiny tamin'ireny teninao ireny dia nanova zavatra. Mba manana sandry sy diplôma ihany ange mibandy. Zany fa teniko inona moa izany fa tsy tadidiko? Le teninao tao amin'ny toeram-pisakafoanana iny nahatsiaro nangahy be any masoko tamin'iny. Ka tsy voamaly ve iny sa very tadidy amin'ny fomba ahoana no ahitanao asa vetivety teo ka nanova ny fiainana ohatr'izao? Tena mistery. Andao hijery toerana iresatra izany aloha fa makamy be eto ankalamanjany eto no miresakako. Aleo aloha andeha hianatra ka. Dia mba rehefa amin'ny ora fisakafoanana indray miresaka. Eny ary. Dia amin'ny firy indray? Ohatran'ny ihany ka. Okey ary. Jereka eto ianao afaka adiny roa. Efa mifolo mahery mantsy izao. Ie, avy eo izany. Okey. Mba izay ahay anie sy ritendry. Miova be sahady kana ny resaka tamiko. Tsy toy ny isan'andro. Fiomengola sy malefaka nasetriny Mafy lara vola tena miaika. Fa angao mbola tsy tonga foana tenjy rova. Mbola tsy tonga izy. Fa angao anareo tsy niaraka e. Tsy niasa nge izy.
Ary nilaza koa izy fa tsy ara-iasa amiko intsony fa iova fiainana vaovao e. Maninona? Manay amin'iny tendry iny sao iva amin'izany tovovavy izany iny. Izany very dada. Fa iva fiainana vaovahoana koa izany izy e. Dia tsy haiko mihitsy e. Nidritondritona be nge izy ry dada tamin'ny ala teto tamin'ny maraina iny e. Tsy nihinana sosoa akory. Sady tsy niteny izy ny tsy mivolana fa avy hatrany dia lasa. Izany ve? Ie. Eny eny fa toa ohatry ny misy moto mijanona ny any tokotany an'izany e. Dia jereo kely hoe mba iza? Fa ngah moa manana moto tendry Ka mety mba nateriny namany re izy a? Ndrasy hoe jerevako aveto. Mba iza re olona io e? Oay, to tendry. Tena tendry io ry dada. Tendry? Tendry sy izy? Izy rery ka? Izy rery? Mba midina aty ambany aty aloha ndreo namako ampidina moto e. Vetivety ary e. Hidina ampiditra moto aloha za ry dada. Nga nahazo moto tampotampoka teo tokoa le ry. Dia tsy haiko anie e. Lasa aloha e. Fa moto an'iza nie tsy tia hoentin'ny lahy ty? Moto akioko fa iveriny rehefa ho an'iza indray. Sa tsy tokony azony tony ny bandy? Tsy hoe izany fa mba tiako fantatra fotsiny ko. Dia aza be fanontaniana raha fa aty anao eo aloha ampion izay ampidina azy e. Dia inona izany ny azoko anampiana ny lahy? Tazomy ny guidon dia izaho manosika avy aty aoriana e. Tandremo ny dovitra. Dia mba ho haiko ve izany? Tazomy ohatran'izao fotsiny fa ina ary tia midorororo be ty. Eo ary alefaso. Moramora ihany sao dia tsy tanako eo Eo ihany ka akininy eto amin'ny sisiny eto sao dia voadona rehefa mivoaka amin'ny alina. Ny laroza izany ty Kalmy rehefa asiantsika io e. Efa tonga ato dada. Tomba nalako tonga. Eny letsy. Tena tsisy tsena mihitsy tany fa ambotaka be amin'ilay fanamboaran-dalana. Aza taitra fa fenoako izay tsy ampy androany e. Indry dia aloha misy 5,000 ariary ampio an'izay vola tsy azonareo tany androany. Dia reto aky andrahoy rova. Henan-kisoa sy ny fangarony ireny e. Dia misy fotsim-bary ihany koa ao anaty saky ao. Misy menaka ihany koa ao e. Netiko avokoa izay zavatra tena ilaina ato. Vahoana ity izao Mila zavatra mazava tsara aloha izay vao mandray an'ireo. Nisy zavatra nataoko izay dia mba nipoaka e. Izay fotsiny. Tsisy mampiay anareo izany ireo na dia kely aza. Izany afera toninona hono izany. Tsy arakareo mihitsy izany ry dada. Aza be fanontaniana fotsiny fa ifaliana izay misy eo. Mahatoky any lary izay fa tsy ampidikizo anay reto Aza mananareo e. Tsy isy izany. Dia zoky eo? Misy cotisation alohanay izaindreo any ampianarany. Dia raha mba afaka mamela dia mba mio fa dada ho mbola tsy manana. Drais. Fa ohatrinona nefa izany 5,000 sy 1 alina fotsiny. Andraso ary. Ty misy 2 alina ariary omeko andry ty. Dia tonga dia aloavy rapitso. Tazomo andry ihany ny ambiny ataoviko ty. Hoe misaotra betsaka le zoky hitanao anie Andriamanitra tompontsika ao ambony eo. Aza miteny an'izany. Ianao koa
miendrika isaorana foana nge izy e. Ka nivavaka tsika hatramin'izay mbola niaina tao anatin'ny fahantrana foana, tsy dia misy ilaina an'izany loatra ka. Tsy ny arena ny heritendry ny mahasambatra e. Fa ninona indray? Tokantrano misy an'Andriamanitra pahariko. Okizay ho aka. Izay vao feno ny hasambarako fa nanaiky hiaraka amiko ihany fifaliana. Zany? Le tovovavy nampivarilava ao an'ilay ve zany? Tena tsy naharay lampika ala vao nahita ankeo maraina. Anga. Mbola vao nanatitra azy ange zaho io vao nody. Zany amiko ny antsoina hoe fahasambarana feno. Fangaly tia nanaiky sady na dia mbola tsy nahazo tsansy tsy navidy fiara azy ialahy. Adrais. Arabaina kosa zaniko. Dia mahaiza tsara mitondra anazy amin'ny lalana mendrika sao atsipony indray lahy ka hiverina hivary lavo. Mifanaiko izay fa tsy maintsy azoko izany fiara izany. Ho vitako izany trano izany raha ilaina. Ary tsy misy zavatra ampahory azy na dia kely azy raha miaraka izay. Aizany tsy anaiky eo izy sady mba beze ihany any amin'ny bandy. Dia mahita lazaina mihitsy ialahy ity ka. Fa mba ho hita tilo izany mba ho hitanay e. Aza taitro ndry fa ho avy eo tsy ho ela ihany izany zao bavindry izany e. Manja kely izany. Andehana amin'izay aloha mba handrahoy ilay sakafo ity fa tsy ndana rova. Efa sady mahandro ge izay ao e. Ay. Inona no nandrahoindry ao izany? Vary. Fa ny loka efa masaka. Dia aleo raha-pitsy maraina indray no vao atokony io ka. Sa ahoana ozy nareo? Izay ataondry ao fefa voky avy ny sakafo tany amin'ny gastro-pizza mantsy izay. Samba ny teo amin'ny fiainako mantsy izany hoe nandeha gastro izany ko. Izany ve letsy? Izay koa angamba ho eto any amin'ny manaraka koky izany Eo aloha nareo mianadahy fa ho any amin'ny reninareo aho mangina rera ho any efitra ambadika ao izy. Efa mba nanahoana tokoa ny fahasalamana eny. So dia tokony mba hoentina dokotera ary izy. Efa tsy dia maninona intsony lesy izy. Kohaka sisa. Izaho koa aloha dia ho any anefitra isolo-akanjo e. Inona ary ty nataoko? Tiana nanaiko ny fitiavan'ilay tovolahy iny nefa dia efa manana olo-tiana natolotry dada sy neny ary efa nanaiky azy koa hoe ho andefo mandriny. I Romy, tovolahy zanak'olona ambony ao amin'ny fitondrano. Tena manana ny maha izy azy izy nefa dia mahaditra vehivavy loatra. Feno sipasipany avokoa ny tako tanety. Izany ny olona tiany dada sy neny ho vadiko. Asa, inona angamba ny tanjon'izy ireo anakambananay? Mbola tsisy ninona aloha eo aminay fa mbola eo am-pamanana e. Tendry indray, tovolahy mbola vao hitako, receverana bus. Nefa dia niova tampotampoka teo. Lasa tiako tamin'ny fomba mahagaga, tamin'ny fomba mystera be hoako. Ohatry ny hoe malemy izany aho eo anatrehany, manaiky izay zavatra rehetra lazainy. Lasa babiny aho e. Ohatry ny hoe satroko foana eny eo anilany. Ohatry ny hoe tranga mbola tsy niainako teo amin'ny fiainako mihitsy. Sady tsy nanapo hiaraka amin'ny tovolahy ohatry n'iny aho. Sa izany tokoa angamba natao hoe fitiavana? Ahavitana ny tsy tokony atao. Anahoana re ny tolon'ny fitiavako ity e? Ho an'ny Romy ve sa etefany amin'ny tendry ny baolina? Raha safidiko manokana aloha dia aleoko tendry, satria tsapako tena ty azy Fa raha i Romy kosa, ohatry ny tsy fitiavana akory izany fa ohatry ny hoe teriterena izany.
hafa mihitsy ny ainako rehefa miaraka aminazy ohatra ny hoe teritery izany a sa ve ilay teren'ray aman-dreny. Misy SMS anie za mifindayako izany ndrasy hoe jerena oay afatra avy any amin'ny tendry ity. Tafandrimanjo ny malalako dia aza manadino a. Gros bisous. Aleo valiana ka tafandrimanjo koa ianao dia aza manadino ihany koa bisous. Zay aleo amin'izay atory fa efa miraika amby 10 alina izao ary toa mbola maneno ihany. Jereko eny akatsindry raha bitso a kony a. Dia ahoana izany, inona ary navaly azy. Draso oke tongava ary mbola mamaly ihany. Zay fa raha bitso izany dia manovoisa mamy be ny malalako. Misaotra dia ianao koa bisous. Taitra marina izy ary nanaitra teo e. Fa izaka izany. Miaino anao ary ah. Eny e, mino anao ah. Fa ianao mbola tsy hita masika ity zao no tena mbola mampanahy ah. Miseho amiko ianao dia atoky anao tanteraka. Eny toko vonina. Evitra tampoka tato an-trano. Dia inona koa izany zavatra maneneny be izany. Dia tapaka ihany koa ny jiro. Dia misy elamatsinavana be ohatrany tivetsy dia volatsaka tany andrekaiko. Matahotra. Fa izy ianao e ka matahotra. Tsy napoziko hoe endrika toy izao ny sehonao amiko. Zay fa nanjavina izy dia tony ihany koa ilay rivotra ny faninjevijevo teo. Niverina ihany koa ny jiro. Eny toko. Tsy azoko izany.
Ny ray aman-dreniko sy ny zandriko tompoko. Maninona tsara hoe ho vonoina ve? Fonareo tompoko, tena tsy vitako izany. Tsy namaly atsony izy. Tena tsy nidiavy torontsony amarina. Zava-misy daholo very ny alina ireny. Toa mbola tsy mino ihany aho ka. Ho ataoko ahoana no fandatsatsahan'ny ran'olombelona ho atolotra ny devolo ratsy iny? Raha napoiziko toy izao ny hafarany dia tsy nanaiky azy aho. Tsy nandray ireny volana tolony ireny. Ay vitaka be vavany tao ambadika ireny rehetra ireny. Iza no meko azy? Data? Neny? Sa irova? Sa iza? Tsy ah? Tsy soiko ireo na iza n'iza. Tsy misy. Tiako tena tiako ireo. Tsy hatakaloko arena. Aleoko ihany miaina amin'ny fiainana teo aloha. Nefa dia sanatria ho avy handatsaka ny haiko tokoa izany izy. Izao dia izao aho dia handeha hitady vahaolana hafa fa tsy vitako izany hamono olona izany. Eny na dia tsinotsinoko aza dia tena tsy vitako mandatsaka ran'olona izany. Tsy vitako e. Tsy vitako. Aleoko ihany mahantra. Ary mba ahoana izay ny fiainam-pitiavana sy fifaliana. Raha tena tia aranga izy, tsy maintsy tia foana na dia mbola hiverina anao reseferana bisy ihany aza ah. Ie, aleo ihany manangi-po amin'Andriamanitra fa izy irery ihany no marina tsy misy fitaka, tsy mila tambiny. Fifanarana maizina. Tantara nosoratany Alika Devisan.